tinggalkan perjalanan setelah pandemian nada sini lagi kami duniana indah similaminan ismam turun Rabakan izani Isman samiyani Kristi tukyadanan Tuhan bawati Yeja Kristi tukyadanan Tuhan bawati Yeja Dirasa percayaan Selalu pandemiana Natapas ini lagi Kami sana hari Naifudutanya biyana Kamadang lailadu Nilani tasitani Swami samiyani Kristi Tampiana ni nanawe Au kwati tepte binifunareu Minu anandramanta yanareu ka minuahi tua Misi fitoerana maro ao an-tranon'ny raiko raha tsy zany dia efa nilaza taminareo aho fa handeha aho hanamboatra fitoerana ho anareo ary rehefa lasa aho ka voavoatra ny fitoerana ho anareo dia ho avy indray aho ankanareo ho any amiko izay toerako no hitoeranareo koa ary fantatrareo koa ny lalana ho amizay alehako ary hoy tomata aminy tsy fantatra izay alehanao tompoko ka hoano no ahafantaranay ny lalana ary hoy Jesosy taminy izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona makany amiray afa-tsy amin'ny alalako izany ary ny teny tompo eo anao Kristy Isara menakavi Veka ny herinandro voalohany volana Novambra fanohony ato ny mpafakatsika hoe misy ny fifidianana dia lasa ariaoriana indray zany ny fivorianay ka dia mitondra mibavaka tokoa an'ireo rehetra efa nodimandry isika fa nivatiako ho marina kely dia misy ny fomba ny katolika anankiray le hoe relika nazikasika teny gasy hoe sisa taolana moa ka tsy voateny ho taolana io fa mety hazo aza na ny hazo nipetrahana ny tahaka an'izany ka tiarovana azy fa ny tiako ambara amin'izay dia izao tany amboalohany noho ny fanevena ny kristianina dia natao levina maikamaika sy ny sisa ary ndraindray mety hiaran'ny lefiteny hoe tena sisy taolaka levina satria nohan'ny liona na ny toy izany fomba maro samihafa ny namonoana an'ireo kristianina tany amboalohany ka tao anatin'izay fomba an'ireo kristianina tany amboalohany koa noho ny fanajana an'ireo martiry ireo ny mivavaka teny amin'ny toerana misy ny fasana dia nandio ny toerana misy ny fasana ary dia nanao ny lamesa teny mihizy fa rehefa hoe nandro ny tany niova tsikelikely ny mpiarahamonina eto zany itiako misy rehefa dia eo ny akolohan'ilay hoe sisa taonana aiza ro asiana azy ao amin'ny hôtely ohatra zao tonga any amin'ny katedralina tsika nantahaka an'izany zao aiza koa an'izany dia aza ana fa ny sakristina dia mahita azy tsara le karekeliny hoe misy sisa taona ny masina ao
Na dia leo amin'ny sapelina kely eo misy fasan'ny Monseigneur Tevakody, misy isa tao ranomasina. Inona ny dika amin'ireny? Mampahasiaro ny teny masinday Paoly amin'ny Romanina toko 12:12 eo. Samia ray ianareo manolotra ny tenanareo sorona velona masina kasitany tompo miaraka amin'ny Kristy. Ka izay fanambarana ny fanoloran'ireo martiry ny ainy hosorona miaraka amin'ny Kristy. Ka dizay ihany nanaovana azy teo amin'ny hotely anaovana sorona any Kristy ihany koa. Ka izay mba tiako sarovana amin'izao andro mahatafavory atsika izao. Araky ny voalaza teo, voahodidina fasana ity toerana ity. Ary hatrany ambadibadika any aho isika teo. Fa maro samihafa ny fomba ny atrena an'ireny fandevenana ireny. Satria samy manana ny fomba. Sy tanosy daholo milevina manodidina antsika io. Na talohy daholo na toy izany fa isan-karazany. Fa fiatreny malagasy an'izay dia samy nanana ny fomba. Ao anivony izay ireo vavolombelona efa nandray ny finoana tamin'ny alalan'i Kristy ka nanambara fa hoe sangako velon'i Kristy. Ao anivony ireo fomba maro samihafa ireo ho ivoroana amin'izay hoe fandresena ny faratampony rasy nataon'i Kristy. Ka mba hiezahantsika ihany koa handresy an'ireo endrika fahampalitesana isan-karazany eo anivony fiarahamonina. Mamono an'ilay fanahy maha-olona misy. Ka hitondrana hoe ao amin'ny Kristy ny hafarana ka tsy maintsy hifanaraka amin'ny Kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana izao lalam-piainana izao. Ka eto amin'ity toerana nisy an'ireo misionera ho isika ireo vavolombelona izay finoana izay tao anatin'ireo fomba samihafa ireo. Taty afara fa nahita mazavazava. Fa mieritreritra azy hoe Monseigneur Cruz angamba mbola hafa vela fijoroany tamin'izay fotoana izay. Monseigneur Frenel rehefa nazavazava koa ohatran'izay hatrany. Ary izay misariana antsika. Samia re manao sorona velona ny tenanareo. Ianareo koa masinday Paoly. Ka fambara ho isika no nataon'ny fiangonana mahasiaro an'ireo martiry tany aloha ary toiziny ankehitriny fanajana an'izay sisa taona n'olo-masina izay. Ho an'ny hafa dia hoe manompo sampy ny katolika. Raha sampy ny olo-masina dia ie. Fa ny ankalazain'ny katolika dia hoe ireo olona nanolotra ny fiainany miaraka amin'ny Kristy. Ka izahay koa mba tena hosorona ny tenanay vavolombelon'i Kristy. Ka na sy ho tapahan-doha aza aseho amin'ny fiainantsika andavanandro izay. Satria maro iateo ny fomba iatrehana an'ity hoe fahafatesana ity. Na ny any aloha ihany sy amin'ny alafaly sasy no misy ny any rehetra. Ary fasana tsy fantatry ireo razam-betsono mihisy. Misy vedety, misy an'izao efa haingo ataon'ireo tanora ankehitriny fa tsisy fifandraisana akory na amin'ny fiainan'ireo razam-bea na amin'ny toesainy maha-malagasy. Efa dia vedetisme ny tanora ankehitriny ho atao hoe rehareha. Fa mialafaly dia fantatsy koa mbola mitazona an'ilay tena hoe fahizy azy zay. Dia tahaka izay ihany koa na ny sangam-bato isan-karazany aty amin'ny faritra aty dia amboleny ihany koa ny tandrokombo sy ny sisa. Dia faly-koa sampy avenao sahoana. Raha sampy ny razanao dia sampy zany. Fa hoe misy toe-panahy maha-malagasy nitarovana an'ireny ary anajany le hoe velona iray trano maty ray fasana na nambarany fiombonany mpianakavy. Ka ato an'izao dia mahita matetika efa lakroany mipetraka eny ny tahaka an'izany. Sy ny fanovana azy ho lakroa izay ny tena maha-kristianina azy.
satria na ny lakroa koa dia mbola mety ho fomba aza fa le toe-panahy ambarany zay tsy maintsy sarovana atao hoe na lakroa ro ataonao eo nefa le toe-panahy tsy niova haingo le lakroa ary tsisy mahasavy ahy koasy mba manafotona hoe asangam-bato toy izao no atao hoe raha raisiko le tena toe-panahy hoe mbola tazomina ve zay toe-panahy zay sa ahoana zay ihany tena zava-dehibe fa rehefa hoe asiana lakroa dia hoe manambara ny tena fotonoana maha-kristianina ve ny anaovanao ny lakroa eo sa fomba miova fomba ao ambadika misy maintsy tsinjovina fa ny eto ivelany mety ho fomba samihafa ka dia aveko ray eto amin'ity toerana misy an'ireo missionnaire na évêque na prêtre na religiose na laïque rezoro vavolombelona voana atao an'ireo fiarahamonina manaovatsika amin'izao vavaka izao ampahatsiarantsika ihany koa fa isika rehetra dia tsy maintsy vonina ny hanolotra ny fiainantsika manontolo mba hosorona miaraka amin'ny Kristy ho vavolombelon'ny Kristy maty nefa mitsangako velona.